Fanatanteraka ny fiainanany kosa ny ireo mpilatsaka an-tsitrapo vaovao izay tonga eto andrenivohitra iara-iasa amin'ireo tantsaha eny anivon'ny faritra sasantsasany eto anivon'ny Nosy. Enina amby 30 menadahy izy ireo izay mitsinjara amin'ny sehatra roa samihafa tato vaovao eto Rotsirakotondrainy eo amin'ny sarany Stefana Razafamandimby. Mpilatsaka an-tsitrapo misa enina amby 30 menadahy avy amin'ny firenena Amerikanina no nanao fianianana tetsy Ivandry androany. Hiasa manerana ny Madagasikara ireo mpilatsaka an-tsitrapo ireo ka hisahana ny fahasalamana ny 12 ary ny 12 ambiny kosa dia iompana amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Ahatra roa taona ny asa izay ataon'izy ireo. Ny andrasana amin'ny Port de la Paix eto Madagasikara dia misy fivoarany ary afaka manohy ny asa ataony ny olona any amin'ny toerana misy azy rehefa tsy eo izy. Mampianatra zany izy an'le olona dia rehefa miala izy dia tokony manohy fotsiny le olona fa tsy hoe miala izy dia tapitra le asa. Le izy tsy izahay akory no mandeha hoe ametraka an'le olona fa ny commune tsirairay manao fangatahana amin'ny Port de la Paix dia rehefa avy eo misy solon-tenanay mandeha makany mijery hoe tena misy asa marina ve azon'le volontaire atao hoany en sécurité ve le toerana afaka mifandray ve ny Port de la Paix sy le volontaire raha ohatra ka misy zavatra manjoa azy. Anisany angatahana amin'ireo mpilatsaka an-tsitrapo vahiny moa ny ahaizan'izy ireo miteny malagasy, efa misy amin'izy ireo no efa mahafehy izany. Satria te hanantena hanampy olana ny firiteny hafa zao. Hipetraka keto ny Madagaskar mandritra ny roa taona izahay. Hipetraka ny Fotsimavo zao akaiky ny Tamatave. Hiasa any amin'ny faritra Atsinanana avoany aratsimo Atsinanana Nosy araka izany ireo mpilatsaka an-tsitrapo isy amin'izy ireo no hanantanteraka fanentanana amin'ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza ary koa ny fahasalamana sy ny tontolo iainana eny anivon'ny fiarahamonina hitaon'izy ireo mba ho tompona